Fanompoana asesiky ny fitiavana. Fanompoana asesiky ny fitiavana. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, mamarana ny herinandrontsika isika. Kanefa dia faly mandrakariva tafaraka aminao, ary dia manonona indray ny arahaba, manolotra ny firarian-tsoa ihany koa ho anao amin'ity androany ity. Ny fiadanany tompony anjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Dia ry iaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinika izao. Andriamanitra rainay tsara indrindro, tsara ianao. Ny fahatsarana rehetra dia efa nasehonao teo amin'ny fiainanay. Misaotranao mandrakariva izay ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny fombanao anay, ny famindram-po sy ny fahasoavana, ka mbola matoy izao anay. Indriny dia andinika ny teninao izahay, sokafo tompo ny fonay. Esoriny ny tsy fahotanay, ny esoriny tsy fahamendrehanay rehetra, ary koa kosa ny fanena masina no amonto ny fo amam-pananay. Dia tomoera ary aty anatinay ianao Andriamanitra, fatononona ny vavaka amin'ara Jesosy. Amen. Fanompoana asesiky ny fitiavana. Anely andinina tao tadina no anomboantsika ny fiarahana. Korintianina 2:2 ka ny andininy 4. Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasobe. Tsy ny ampalelovana anareo, fa ny mba hafantaranareo ny fitiavana izay hitiavako anareo indrindra. Ry mpiara-midinika namana, tena tsy mora ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Tsy mora. Akoatra ny fonja sy ireo toe-javatra nampidoza teo amin'ny fiainana, dia nanoratra tahaka an'izao Paoly ao amin'ny Korintianina 2:20 ka ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20 lava izy, fa ho fitiantsika fahoriana azo azy. Hoy izy hoe, indimy aho no nokapohan'i Jiosy, 9 latsaka iray avy. 3 nokapohana tamin'ny hazo, indray maka dia notoram-bato. 3 nivaky sambo, indray andro sy indray alina no toetra tamin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ono, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon-tany, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna, saika nahita loza tany anefitra, saika nahita loza teny amin'ny ranomasina, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka. Tamin'ny fisasarana, fikelezanainy, tsy fahitatory matetika, ny anoanana, ny etaeta, ny fiviadian-kanina matetika, ny atsika, ny fitanjahana. Izao ny toy, afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola nisy izay nahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina, ny fiangonana rehetra. Mafy ny fahoriana. Kanefa na teo aza izany zavatra mafy izany, tsy ny alefy mihitsy, tsy ny hena mihitsy, ny fitiavan'ny Paoly ny fiangonana. Zany fitiavana mpitarika ny fiangonana. Tiako raha mba tahaka an'izany daholo. Ny mpitarika fiangonana rehetra. Na dia misy toe-javatra sarotra aza, tsy mihena ny fitiavana ny fiangonana. Raha ny marina mantsy dia izao, i Jesosy mihitsy no ny anaran'ny Paoly ity ny fiangonana. Dia izany notarian'ny Paoly hoe manahafa tahaka ny nanahafako any Kristy. Ary izao no voalaza ny amin'ny Korintianina 2:5 ka ny andininy 4:40. Dia hoy izy hoe, fa inona ny antony? Dia izao no toy, fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay. Satria izao ny hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ny fitiavan'ny Kristy no nanery anay. Ary izay ilay loha hevitrintsika hoe fanompoana
asesiky ny fitiavana. Mpiara-midinika namana, ireo izay ny zaka fahoriana lehibe indrindra no matetika mitondra fampionana tsara indrindra ho an'ny hafa, ka mitondra tara-pahazavana naiza le voadio manjary malemy fanahy ny olona toy izany, ireo olona zay zatra fahoriana dia tsy manary toky rehefa misesy ny zava-tsarotra, fa vao mainka mifikitra amin'Andriamanitra mpiaro sy tia azy. Tahaka izany ny apôstôly Paoly. Miara-pahoriany Paoly ary dia nahandray fampionana izy, ary dia hainy ny mampionana ireo izay tratra ny fahoriana sy ny zava-tsarotra teo amin'ny fiainana. Ndeha ianarantsika izany. Feno fahazavana sy fiononana ary fiadana manakariva ny fiainan'ny olona anankiray zay manokana ny tenany ho an'i Kristy. Fahadiovana, fahaiza mifandray, fahatsorana, fahavonana manampy, zany mampiavaka ny olona anankiray zay manompo asesiky ny fitiavana. Ilay fitiavana tsy mitady ny azy, fa manao zay azo soa ny hafa ihany keo. Satria nahoana? Feno an'i Kristy ny fiainana ary mamela hazavana eny amin'izay rehetra lehany rehetra izy. Zay le lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny 9:9 manao hoe: fa hahazo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema, seran'ny Jodia ary Samaria, ary hatramin'ny farany tany. Ireo izay mandray ny Kristy eo amin'ny fiainany dia vavolombelona amin'izay rehetra misy azy, eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny fahatsorana, eo amin'ny fahavononana anampy. Ombanao any Andriamanitra. Ka raha manao ny asa fanompony ianao dia aoka ny fitiavan'i Kristy no manery anao. Kanefa na dia eo aza izany, dia ilaina manakariva ny mananatra ireo izay manao fahatsoana ny fiangonana. Fa saingy izao atao amin'ny fitsipo voafety tsara izany, ampitandremana ary ampitiavana tanteraka. Dia hombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity, ary misaotra anao nanaraka ny fandarantsika sy ny herinandro hatramin'ny farany. Ivavaka tokoa. Misaotra anao zay Andriamanitra fa afaka mamarana ny herinandronay tamin'ny alalan'ny fandinihana ny teninao androany. Ampio zahay mba ny fitiavan'i Kristy no manery anay anao ny fanomponanao amin'ny zavatra rehetra. Ampio ihany koa zahay mba ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetrarehetra zay alehanay, ary ampio zahay mba ho mpampionana sy mpampahery ireo izay azo pahoriana sy ianjadian'ny zava-tsarotra eo anoloana. Dia mitahia ny mpiara-midinika amiko Andriamanitra, mitahia ny rehetra ireto ianao, aoka ny fahasoavanao ampimizara ao aminay tsiraiary, ka hitany fivelomanay ianao, hitany asa mandrara, ny fianarana raha mbola mianatra. Tompo, na inona ataonay androany dia aza mahafoina mahasaraka anay. Raha misy azon'ny tsy fahasalamana, aoka ianao no mpanasitrana. Raha misy azon'ny fankiviana, aoka ianao no mpampahery. Amin'ny toy zavatra rehetra Andriamanitra, dia ako eo aminay mandrakariva ianao. Tonononay ny vavaka, angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.